Kavalina hatrandray tompona sy tompo vavy no tsidiran'ny tokantranonao amin'izao alahady hariva izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery asaina ampanajanatsika anaraka izany fandaharana izany hatramin'ny farany tsara ihany koa ny laza amintsika mpijery fa dia anamahiny ny fandarana amin'ity hariva ity dia zareo avy amin'ny fédération na malagasy ny taranja handball fa anomboantsika ny fotoana aloha amin'izao hariva izao dia ny taranja basketball izay tanterahana tamin'ity herinandro ity izany dingana farany amin'ny fidinana ny tompon'akan'i Madagasikara ho an'ny Skats N1A izany ka anilalao famarana teo amin'ny Skats zazavavy no efa vita izay nandrombahany JCSA ny amboara anaramboninahitra mahatombondaka any Madagasikara ho fitiny namana zakino aminao ary izay lalao famarana teo amin'ny Skats zazavavy izay tamin'ny sasy 20 no 20 ny batan'ny ekipan'ny JCSA Analamanga ny fandresena nanoloana ekipan'ny Seba Maboena nandritra ny lalao famarana ny fiadina tompon'akan'i Madagasikara ho an'ny Skats N vehivavy natao itolakandro itaitsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Ny Seba matrana nefa no nitarika tao anatin'ny ampahefa-taona telo voalohany nanova tetikady hitojo mpanazatra ny JCSA ka nanafaingana ny lalao nizokan'izany tamin'ny fizaram-potoana fahaefatra farany ka izy eo indray no nitarika. Mendrim-piderana ny ezaka nataon'ity ekipan'ny Analamanga ity na izany aza nefa dia azo lazaina fa dia nitondra ny fandresena ho an'izy ireo hitojo izay natafiditra ny atsasa-manilan'ny isa azo ny JCSA. Nahazo ny larina fahatelo kosa ny ekipan'ny fandrefiana Analamanga rehefa nandresy ny Mbitoal Analamanga ihany teo amin'ny fifayan'ity toerana. Mbola tanterahana amin'izao fotoana izao kosa moa ny lalao famarana ho an'ny Skats lehilahy izay fandonan'ny ekipan'ny Askutasmana sy ny Kosfa Analamanga. Larina fahatelo kosa ny Kospena rehefa nandresy Fitsiniady ny ekipan'ny Seba Maboena. Noho ny olana nisy nandritra ny manasadalana ny fandonan'izy ireo ateo amin'ny Kosfa tokoa mantsy dia nanapa-kevitra ny tsy hiakatra an'izay ny Sebam olana izay tranga noho ny tsy faneken'ny ekipan'ny Boeny ity ny fomba fitsarana.